Zazamena vava vao iray volana no maty kilany afo vokatry ny aitrano niseho ny talata teo tokony tamin'ny 4 ora maraina tany hoany teto amin'ny fokotany tsy analoka Amparigidro faritra Fafito. Iray amin'ireo fianakaviany Benjamin mitantara ny zavan-tranga. Tsakro zany antso vonjy tanatin'ny trano tao. Le fandanan'ny departement tanatin'ny ralo fa tsy tanefa izy fanakare tambony be zany izy tao voataitra de namonjy an'le zaza ireo zany zao de nanavy teo am'zay zany le raiky moko tsy mahay miteny fa sembana le maman'le zaza roa baka io zany. Izy zany nalaina hoe hiala tanatin'le trano zany izy de farany zany nisy tomony forcé zany izy natafavoaka anazy taty. Olona misa 4 ny tao anatin'ity trano maity tamin'ny sehoany loza. Zaza roa avitra soamantsara fa ndren'ilay zazakely maty kosa dia nisy may fa voavitra ihany ny ainy na dia saika ho may ny hafa avokoa aza ny ilan'ny tenany ray manontolo. Potika tsy nisy azony raisina ny entana rehetra niaraka tamina vola 9 sy 3 hetsy ariary. Tany koa zany zay ma zany anatin'ny faritra tany manaty fokotany tany manandy ty anatin'ny fihezana ty de mangataka am'izay solomba vomboko zay voafidy amin'ny faritra Mazina zany mba hamonjy anay amty amin'ny favoazana Mazina iny. Araky ny nambarany nanatry maso tsy fantatra mazava ny poiran'ny afo na tonga izao loza mahatsiravina izao.